Efa ndresaka an'izay tontolon'ny fitaterana izay ihany sika fa raha ny fitaterana anabakabaka kosa no asiteny nitsidika ny orinasa Madagascar Airways teny ivato ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajaondranaramapianina tamin'ity andro androany ity. Tao anatin'izany no nilazany fa mahafinaritra ny fampiasan'ireo tanora malagasy ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara ary mampirisika ihany koa ny tanora malagasy mbola vonona andraraha eto Madagasikara hiditra amin'izany tontolo izany ny filohan'ny Repoblika. Mahavita ireo tanora malagasy rehefa atehanao zavatra hoy io ny filoham-pirenena Rajaondranaramapianina nandritra ny fitsidihana nataony tao amin'ny kompania fitaterana anabakabaka Madagascar Airways teny ivato tamin'ity maraina ity. Nampirisika sy nidera ny fahaiza-manaon'ireo mpitantana sy ireo tanora malagasy hiditra amin'izay sehatry ny fandraharana izay ihany koa izy satria dia izy ireo no antoky ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Deranareo satria tsy mora ny sehatry ny fitaterana anabakabaka sy ny fananana ao anatin'izany. Sarotry nefa dia tsy mikely soty ianareo fa niditra ao anatin'izany, ampiseho ny fahaiza-manaonareo, ampiseho ny fahavoananareo ary zany dia fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Betsaka nefa milaza dakilasy ny vavy fa ny sehatra tsy miankina no fanotra entina mandrosoana ny firenena ity. Izao no tadiavin'ny firenena. Mila maka an'izay le atsaon'ny teny frantsay hoe risika izay ianareo. Mila manana le finiavana ianareo, mila manana le fony ianareo, nefa koa zany dia fandraisanareo anjara sady amin'ny fampandrosoana ny firenena. Andan'izay ny filoha jeneralin'ity kompania ity dia namintina tamin'ny alalan'ny taremarika ireo zava-bita nandritra ny 5 volana nisian'ity orinasa ity sy ny vinavinan'izy ireo sy ny etaeta ihany koa. Tanjon'ny Madagascar Airways ny ambiroborobo ny sehatra ny fizahantany sy ny toe-karena eto Madagasikara ho fandraisana anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Tsy izany ihany fa eo am-panatanterahana ny asanay dia taridotranay ny hitondra avo ny faneva maha-malagasy sy ampiseho ny maha-izy azy antsika anakoaperan-tany. Vita mofo izay fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena izay dia avy hatrany dia niondrana tamin'ny fiaramanidin'ity kompania fitaterana ity izy ary nandeha nitodi-doha nakany Taolagnaro.